raha tsy mpitahina ho asa anao anira, raha tsy mpitahina ho anasa anao anira. Izay hitantsika ao amin'ny boky Numéri toko 7:20 teny 9:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy efainy, na efa niteny va izy ka tsy ho toviny? Amen. Ry havana, fantatsika fa Andriamanitra dia Andriamanitra fahamarinana. Ao amin'Andriamanitra dia ny fahatsarana sy fahagagana. Androany Andriamanitra dia nanambara amintsika teto hoe izy, ilay Andriamanitra dia Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra tsy mba manenina amin'ny zavatra rehetra izay efa nataony, ary ninninona zavatra nolazainy dia ho tanterahany zany ary ho tena ho toviny satria malala eo amasiny izaho sy anao. Ivavaka isika. Andriamanitra, Andriamanitra ianao. Misaotra anao zahay fa mbola niteny taminay teto ianao Andriamanitra anio hoe ninninona ataonao aminay dia mahatsara anay avokoa. Andriamanitra tsy mba mandainga amin'ny zavatra rehetra izay nataonao ianao, ary tsy manenina aminay olombelona, na dia ratsy tsy mendrika raha zahay zanak'olombelona dia mbola nomenao izay fahatsarana avy aminao. Notovinao ny teninao, na dia tao ary ny fivadianay. Notovinao ny teninao, na nomezanao an'ilay malalanao anay dia Jesosy Kristy zany. Misaotra androany aran'izahay dia nomenao an'izao teny mamy tsara izao ka ny tianay ataonao dia ny ankatoavanao anay mandrakary, ary ny tiavanay anao ihany koa satria malala eo amasonao zay. Misaotra indrindra Jesosy malalo, midera ny saotra, ny haja dia ho anao rery ihany. Misaotra Tompo. Amen.